Malagasy ity ary isorana amiko fa tsy epiany fa atrany mpitan-dranomasina mirabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny tena fa izay misorotena ny fitambanan'ito ho fanohizana ny programa ry havana anome voninahitra an'Andriamanitra isika satria izy ny tompony izao fotoana izao eto ny tompo manatrika antsika eto izy araky ny teniny hoe naizanaiza iangona ny roa na telo amin'ny anarako izy dia eo afovoany aho noho izany aho ometsikazy ny voninahitra anao hira anankiray tsika hira anankiray izay haitsika mianakavy aho Jesosy fanjaka malaza Tudo
atsika rehetra zay tonga manatrika nyity fotoana ity. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ianareo no vavolombeloko Jehova sady mpanompoko efa nofidiko mba hahafantaranareo sy nionareo ahy ka ho azahoanareo tsara fa izaho no izy sady tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehova efa miposaka aminao. Ino aizina manarona ny tany ary izy impito manarona ny firenena fa aminao kosa miposahan'i Jehova ary aminao ny isehony ny voninahiny. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa omena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ko mandeana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra namdidiko anareo ary ino zany momba anareo mandrakariva amara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Ianareo no epistilinay voasoratra atontonay sady fantatra sy vakiny ny olona rehetra. Ivavatsika riavana manoloana n'izany tenin'Andriamanitra misaotra ny tompo ny amin'izao fahasoavana lehibe izay menitsika izao. Vavatsika ray misaotra anao indrindra izahay ny amin'ny nanomezanao an Jesosy Kristy zanakao tonga teto amin'ity zao tontolo zao ity mba ho fahazavana ary ho jiro anay. Misaotra anao ary tompo Jesosy manatrika naheto anao ankehitriny satria tsy mba olombelona ianao ka andainga fa rehefa miteny ianao hoe naiza naiza ny ambonandrona telo amin'ny anarako dia fovoany aho amarive tompo zany teninao zany. Ity fotoana androany ity tsy tonga ho azy fa notenrenao ity mba hanambarany eto ny alehibe anao sy ny voninahitra ao ry tompo. Misaotra anao indrindra aho indrindra ny tantananao ity fikambanana ity tao anatin'izay 5 amin'ny telopolo taona izay. Tsapanay Andriamanitra fa tsy tanan'ny olombelona no nahavitana an'izao nanatanterana an'izao fa ny tananao mahagaga izay nomba anay manakariva teny an-dalana teny. Ianao aneno mevoninahitra eto ary ianao no mankalazaina amin'ny zavatra rehetra tompo izay ataonay eto voaka ny herin'ny fanamasinao aneto anenika anay tsirairay avy eto ary fenoy fifaliana ny fon'ny olona rehetra izay tonga eto Andriamanitra mba tsapan'ny olona fa ianao ny tena loharam-piadanana ary ianao ny tena loharam-pifaliana ary dia tovitra anao Jesosy midera sy nianjary ny voninahitra ho anay rehetrarehetra kosa ny fahasoavanao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izany vavaka izany. Misaotra indrindra tompo. Amen. Andriamanitra mahagaga dia solitena ny EDS tanana tantareo ianareo isan'ny solitenan'ny fiangonana sy ny fikambanana kristianina. Ianareo rehetra izay solitena avy any amin'ny sampana na eto Madagasikara na ny ivelany. Ho antsika rehetra izay tonga manotrona manatrika sy mandre voninahitra izao fotoana lehibe izao amin'ny anarana mivady izay ray mandreny mpanorona izao fikambanana izao sy fikambanana manontolo ny voalohany indrindra iarabana ianareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nahatratra ity vaninandro lehibe manatantara tokoa raha eo amin'ny fiainan'ny fikambanana ary tena isaorana ny avo indrindra ny tompo satria tsy mora mitazona fikambanana ao anatin'ny 5 amby 7 taona. Misaotra anareo izay tonga manome voninahitra namary miantso amin'izao fotoam-panokafana izao. Ny anjara koa dia anazava foy aho mikasika n'ity fikambanana ity nandritsin'izay fotoana ny velomana izay tamin'ny taona
enina fitopolo sy mijato tsy arivo ny fikambanana ny forona teto Madagasikara. Misy dikany zany raha ny daty satria tamin'ny fotoana zay nidirany ty firenentsika tya tamina fotokevitra anankiray zay fantatsika tsara teto amin'ity firenentsika ty mikorina teto amin'izao tontolo zao a le fotokevitra hoe ny fivavahana de fandemetsay pion du peuple ozy izy tam'izany indrindra no nanendren'ny tompo ty fikambanana ity ary tena misy dikany lehibe ny fisian'ny fikambanana zava-dehibe zay satria tao anatin'ny fotoana zay niovany ty firenentsika lalana no nampitsoron'Andriamanitra ny fikambanana. Tao anatin'izany koa nahitana zavatra maro teo amin'ny lafin'ny toeram-piasana. Ny tenako moa tsy pasteur akory fa kristianina tsotra ihany aho mpiasa fanjakana aho nandritra ny telopolo taona. Tompon'andraikitra tamina ministère ihany koa mahalala tsara ny fahalovana eo amin'ny setry ny asa mandrarah fantatro tsara satria tompon'andraikitra niaraka niasa tamin'ireo tompon'andraikitra tamin'izany fotoana. Tao indrindra nampijoroan'Andriamanitra ty fikambanana ity ijoro ampiseho ny tena ny filazantsara maro dia ny filazantsara fiainana. Zay ny antony eda be moa ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena fa ny tena fomba ny ran'Andriamanitra fanaovana ny asa mitondra ny filazantsara eo amin'ny setry ny asa mandrarah. Ny cible zany dia ny mpiasa rehefa mety karazana mpiasa ka mitondra ny filazantsara mba hatonga ny mpiasa reny mba hisaina koa ny mandrakizay mba hiova fo ho tonga olo-baovao. Tsy mitondra ny filazantsara fa mitondra ny fiainana ny filazantsara entinay fa tsy miteny. Zany hoe ny fitondran-tena mihitsy ny filazantsara hoentiny. Misy dingana ihany moa rehefa tena misy lahatra ny olona fa amin'ny endriny fitondran-tena amin'ny endriny fomba fiasa dia manomana olona matoky izahay say mijoro ny vavolombelona anohitra ny fahotana rehetra ny endriny rehetra. Zany no faninay zavatra tsapa manko nandritra n'izay taona maromaro zay betsaka ny mpivavaka eto amin'ny firenena fa tsy sa manohitra ny fakapanahy tsy sa manohitra ny fahotana. Zany no mahatonga ny firenentsika ohatran'izao. Tao anatin'izay fotoana vitsivitsy zay betsaka ny olona te hivavaka fa rehefa tena te hijoro ny vavolombelona miemotra. Dika zany rehefa tena hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay miemotra. Mazava ho azy zany fa tsy teo any an-danitra. Zany ny zavatra hita andritra zay dimy telopolo taona zay manam-pandriana ihany ny vavaka ny olona fa rehefa hoe aseho ihany ny tena maha kristianina atsika miemotremitra ny maro. Sasany moa milaza hoe angamo ty fivavahana ty azo ampiasaina miaraka amina asa aty ampiasana tena fa ty ampiasana dia asa. Zay indrindra no tena tiana ampahatarina fa fiainana tsokana ihany ny fiainan'ny kristianina, ny fiainana tokantrano, ny fiainana eo fiarahamonina ary ny fiainana eo toeram-piasana. Zay ny amty fikambanana tsy atompona vaovao akory izahay satria rehitanareo rehetreny samy manana ny fiangonana daholo reny. Fikambanana laika ity fikambanana ity tsy misy pasteur izahay na dia ray azy sady tsy azo atao pasteur koa na mpitondra ny fivavahana mitondra ny fikambanana fa sehatra laika. Noho izany tsy anangana fiangonana nao vina mihitsy izahay fa mijoro kosa zay
vaolombelona ampafantatra ny olona inona marina no tena filazantsara ny Jesosy Kristy. Ny faharoa anisan'ny tena anankiray zay tsara fantatsika rehetra fikambanana GBP hoe tsy miankina amina tokom-pivavahana, tsy morona amina tokom-pivavahana, tsy baikona tokom-pivavahana asina roa fa baikony tenin'Andriamanitra feno. Tsara fantatsika zay satria samy manana ny fiangonana daholo reo. Za zao manana ny fiangonana, za tsy mitondra manana ny fiangonana fa mitondra ny olona amin'ny Kristy Jesosy zay. Zay mitandrina kely anay. Tsy mitaona mihitsy zay. Ary avy any toerana misy azy avy reo olona reo. Tsy anangana n'izany koa zay. Fa vonona koa zay a. Hiara hiasa amin'ny fiangonana rehetra. Zay mba te ho fanina ny mpiasa ho aminy a. Ho sady. Ijoro vaolombelona. Ny zavatra tena anankiray zay tena tsara fantatsika ihany koa ny fitaizam-panahy ataonay atonatazao fikambanana zao dia ny fampiarana ny baiboly io manontolo eo ambany fitariana fanamasina. Tsy misy hoe ty ane tokom-poanana dia tsy atao rehefa voalaza ao anatin'ny soratra masina dia ampiarinay amin'ny fiainanay. Ary eo no mahatonga ny fifanterana indray amin'ny fiangonana hoe arao zany to manao an'izao, arao zany to manao an'izao, satria zay voalaza ny fiangonana, zay voalaza ny baiboly. Ka androany ty ampahafantarinareo mihitsy la identité am'le fikambanana mihitsy fa izahay dia mampiatra an'io baiboly io araky ny fitondran'ny tenin'Andriamanitra fa ny zavatra tena lehibe dia zao aseho amin'ny fitondran-tena aloha le fahamasina fitondran-tena. Ny fitondran-tena zany aloha zay vao mitondra ny filazantsara. Voizile foana zany ny asan'ny fanahy-mason'Andriamanitra sy ny fitondran-tena mba hifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainana, hifanaraka amin'izay ambarany tenin'Andriamanitra. Noho izany dia baiboly manontolo mihitsy no tsy maintsy ampiasaina ny amin'izany. Tao anatin'izay fotoana izay mantsy raha ohatra ka tsondratsondrarina fotsiny ny zavatra azo ampianarina dia mitovy amin'izay zavatra efa nitanga teto amin'ny firenena ihany ny zavatra misy. Dia datsika rao fiangonana reo kristianina be dia be eto mbola miady mangalatra mijanga zany daholo ikemetololeko e. Noho izany tsy maintsy verina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika mba hananana le ely ahafana miatika ny zavatra rehetrarehetra, ahafana le afaka manohitra ny fakapanahy rehetrarehetra. Tenin'Andriamanitra no ampiarina mba tonga le filazantsara velona. Ny teny faneva nomen'Andriamanitra anay tamin'ity taona ity tamin'ity tv jereo tsara ao Malaka taona nambarana eto hoe ny fanekeko tamon'osy izy a dia fiainana sy fiadanana. Misy dikany lehibe io ary ny zavatra tena lahavariana dia zao ao anatin'ny fotoan-tsarotr'Andriamanitra no manome io teny io. Dikany zany raha mivelona tsara ny tenin'Andriamanitra ny olona mbola mahita ny tena fiainana marina, mbola mahita ny tena fiainana. Dia zavatra lazaiko aminao zao zavatra pratika zao fa zao dia lianareo teoria fiainana isarafo, mbola mahita fiadanana na ao anatin'ny insécurité atsika zao azy mbola mahita filaminana rehefa tena tonga amin'ny Kristy marina ny olona. Be dia be ny zavatra fahatsapana amin'izany be dia be koa ny zavatra azo lazaina. Io no men'Andriamanitra tsy teny fotsiny tonga zany io a fa voizinay izy io mba hanana ny mpikambana tsiraray avy a tanjam-panahy hiatika ny fotoan-tsarotra rehetrarehetra. Ny fikambanana dia tsy mba manana fidiram-bola zay zavatra hitanareo zao a fandraisana anjaran'ireo olona mankasitraka sy tia ny asa rehetra zao participation zao. Tsy mba manana koa le latsakembo zay, tsy mba manana koa zay hoe dia misy fahafolokana tsy maintsy atao, tsy mba zany ny velona fikambanana fa atanjahana ny finoana mba hahafahana manao zavatra. Hitanareo zao be dia be ny activité tsiraray avy zay mankasitraka ny asa no tonga manampy anay hoe ty zavatra atao, ty zavatra atao a. Dia hitanareo zao tsy misy fepetra ihany koa ny fidirina anatin'ny fikambanana raha mba hanatevin-darina anay ianao fa raha resy lahatra ianao ka sa dia vonona zay miara-miasa
ary izay indrindra ny tena tianay a fiarah-miasa amin'ny rehetrarehetra misy zay ngamba lehibe fazavatra anankilehibe ary ny farany a ity fikambanana ity a tsy hoe mpitolo ny filazantsara fotsiny na hoe mpitaiza fotsiny fa tena mpanabe manabe an'le kristianina mba ho lehilahy lehibe tsy mba ho lehibe a tsy voairangirany fampianarana rehetra am'izao vanandro zao manabe ka na hitanay any izy na tsy hitanay a mbola afaka mijoro foana izy naizanaiza toerana misy azy na tsy miaraka aminay tsonana izy mbola afaka manderery foana izy a manabe azy atonga azy aleo tena ara-panahy tsy etehatra manolony tsy etehatra amin'ny mpitolo filazantsara tsy etehatra amin'izay mpanomona Andriamanitra fa etehatra amin'ny Kristy sanandro ary naiza naiza manana traikefa amin'izany be lehibe zay na ny Frantsa zany a na ny faritany hafa na eto fa na Israely azy zany a mbola mifampilaza foana mbola mijoro zay fahazavana mbola manohatra ny fakafana foana zay satria nahoatra mbanjina an'ilay mandrak'izay ity ambony tany aky mety andalana mety ho atsika daoleky zavatra rehetra fa lay mandrak'izay eo amin'ny senti miasa mararaha no anomanantsika ny mandrak'izay tsika raha eo ianao no manao kitoto miomana ny fahaverezana mandrak'izay mila mitandrina tsara telopolo taona ho any misakiko am'fanjakana miady amin'izany foana isan'andro tamin'izany fotoana zany hoe zany hoe raha zay teo amin'ny toerana misy anareo fa navita trano dingy eo zany any trano ny an-danitra no amboariko meza izy zay hoe adala fileragaty zany nefa za fo velona tsara mampirisika anareo zay ary eo anatin'izany formation ataony zany zany a manatanjaka ny finoany kristianina zay am'izao fotoana zao mpiasa raha mba nisy etahitanareo mba tianatevina lalana manana fotoana ohatran'izao zahay efa Tananarivo amin'ny sampana rehetrarehetrarehetra misy sampana 5 eto Madagasikara sampana 4 amin'ny Frantsa ary cellule anankiray amin'ny Maurice samy miteny kely eo rehefa avy eo izy a miteny kely a zay a raha misy moa mbola fanontaniana tianareo fantatra be lehibe a mbola izy tsy any fotoana resatsika rehefa avy eo a ka dia misaotra anareo indrindra naharitra fitiany misaotra tompoko. Cette invitation, et c'est avec honneur que nous sommes là aujourd'hui et pendant toute cette semaine. 35e anniversaire, ce n'est pas rien. C'est pas comme si qu'on a 3 mois, hein. C'est quand même 35e, je ne sais pas si on se rend compte, quoi. Hein. 35e, ça veut dire qu'il y a eu énormément de combats. Ça veut dire qu'il y a eu énormément de choses qui ont été tracées. Ça veut dire la chose suivante que au bout de 35e, il y a énormément de fruits. Même si nous ne le voyons pas avec nos yeux. Mais il y a énormément de fruits. De ce que je disais tout à l'heure, dans mon cœur, combien de personnes est passé dans GBP? Je peux vous le dire parce que nous en France c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui passent. Il y en a qui restent. Mais il y en a qui ne restent pas. Mais en soi, le problème, est-ce que c'est ceux qui restent ou qui ne restent pas qui compte? C'est pas ça qui compte. C'est le fait que le cœur change. Et que nous puissions marcher. Que nous puissions marcher tous les jours. En intelligence renouvelée. C'est ce que dit la Bible. Amen. Amen. En tout cas, le GBPE de France vous salue. Les 4 chapitres vous saluent. Il y en a qui auraient souhaité venir, mais pendant ces moments difficiles, en tout cas, le cœur est lié. Nous sommes là pour non seulement représenter le GBPE de France, mais également pour vous montrer que les fruits sont là aussi. Puisque nous sommes là. Nous sommes vos fruits. Permettez-moi de juste lire la première phrase de Malachi. Je vais prendre ma Bible. C'est vrai que ça fait bizarre, mais c'est une Bible. Mon alliance avec lui était la vie et la paix. Alléluia! C'est ce que je nous souhaite à nous tous. Le monde actuellement est en ébullition. Il faut que nous
attachons à la parole de Dieu. Mon alliance avec lui était la vie et la paix. C'est parce que nous cherchons tous. Le monde actuellement est en transition. Tout le monde est en transition. Il y a énormément de gouvernements qui est en transition. Il n'y a pas que le nôtre. Mais que le Seigneur bénisse tout le monde. Tous ces pays, actuellement, que ce soit la Libye, que ce soit la Jordanie, ou que ce soit l'Égypte, la Tunisie, même la France, l'Europe est en transition. Les États-Unis sont en transition. On appelle les choses, la Bible dit la chose suivante, que dans les temps de la fin, les choses bien, on dira que c'est mal, et les choses mal, on dira que c'est bien. Vous savez quel est le pays le plus endetté au monde? Ce sont tous les pays occidentaux, alors qu'on dit que ce sont les pays les plus riches. Est-ce qu'on comprend quelque chose là-dedans? C'est ça quand on dit que les choses sont à l'envers. Ils sont plus endettés que notre pays, mais pourtant ils sont plus riches. Tant que Satan dirigera notre monde, tant que le malin tiendra le monde avec l'argent, c'est l'argent qui contrôlera le monde. Mais nous, le Seigneur nous a dit, l'alliance, c'est la vie et la paix. Amen. Comment peut-on donner des choses bonnes si nous n'avons pas la référence? Comment peut-on inventer de nouvelles choses si nous n'avons pas l'espérance? Comment peut-on garder notre cœur si nous n'avons pas la référence? Comment peut-on donner à nos enfants un avenir meilleur si nous n'avons pas la référence? Et la référence, c'est qui? C'est la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée. Donc quoi que nous fassions dans ce monde, il y a énormément les puissants de ce monde qui essaient de mettre la paix, la majorité de chez eux, la majorité d'entre eux, chez eux-mêmes, au sein de leur foyer, ils n'ont pas la paix. Comment peut-il donner la paix? Comment peut-il donner quelque chose dont ils n'ont pas? Je vous assure, mes amis, et c'est ce que je nous souhaite tous pendant cette semaine, que nous puissions vraiment nous en rendre compte de cette chose-là. C'est pas Dieu qui est en retard. C'est pas Dieu qui attend. Pardon, c'est pas nous qui attendons, c'est Dieu qui attend. Dieu n'est pas en retard. Il veut le meilleur pour nous. Sa promesse, pour moi, je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est pareil. C'est oui et amen. Une alliance de vie et de paix. C'est ce que je nous souhaite tous. Soyez bénis. Et je vous aime. Misolo teny eto a tsy misolo tena ny fiangonana rehetra akory fa ny fiangonana izay miara-miasa aminareo fiangonana anglikana Avaratranjoma. Ary raha miteny tokoa dia tsy olom-baovao satria anisan'ny hoe mba niaraka atao amin'ny fikambanana atao ihany na kisy tena maro fonisy tao ambana voaisotro moa dia anisan'ny mpamonjy fotoam-bavaka atao isaky ny alaka misy hariva ary dia famonjena mihitsy ny toerana tamin'izany rehefa alaka misy hariva dia tsy maintsy miala aloha ny ampiasana mba hamonjy toerana ary dia araky nambarana toroan'Andriamanitra zay teny teo dia misy tokoa ny vokatra ary raha mijery reto faneva ireto dia ahitana raha tena niasa tokoa ireo tompon'andraikitra. Ny tena ilay dia atao hoe mba nisy fotoana zay mba nifampiapasoana atao amin'ny kanapo Satombo no anisan'ny hoe tamin'izany moa izy to GBT raha tsy diso a rehefa misy ny fotoam-bavaka reny farany taony reny dia mba misy mpiasa tao zay dia mba tsy manadino ny tena mihitsy. Dia misy fotoam-bavaka indray ka dia mba manasanao dia maka reny fanasany reny izy dia manatrika ny tena reny alim-bavaka farany taony reny moa dia matetika tsy tapaka ny tena. Noho izany dia soron'Andriamanitra satria misy ny
vokatra amin'izao fotoana izao. Ny fiangonana tsy afaka irery mihitsy hoe vitan'ny fiangonana samy irery ny fitoriana ny filazantsara fa misy ny fiara-miasa ny olombelona rehetra zay resy lahatra ny filazantsara. Raha mijery ny teny faneva avy ao Moramanga dia mahita hoe ny vary sy ny rano tsy mifanahy. Noho izany ny fikambanana sy ny fiangonana izay manolo tena amin'ny asa fitoria filazantsara dia toko vary sy rano tokoa tsy mifanahy. Izay dia nanokatra midaradana ny fiangonana mba ampiasaina ho amin'ny tombonam-bavaka zay tanterahany zay BBE ary anatin'izany dia faly tokoa ny fonay mahita ireo olona maro izay mihazakazaka mamonjy ny fotoam-bavaka satria amin'izao fotoana izao le avana dia ampahirezana ny olona mihitsy fa raha tsy ampivavaka amin'izao fotoana izao dia horeraka ary dia mikiry maro ny olona no tsy mahazaka amin'ny fiainana ntsony amin'izao fotoana izao fa dia raha makeny amin'ny hôpitaly ianao mahamby olona hôpitaly dia saika ny fakapahana lalan-drà ary vokatra ny fahazakana ny fiainana no mety mahatonga n'izany rehetra zany. Noho izany dia tsy misy afatry ny tenin'Andriamanitra ny filazantsara ihany no ahafahana manohatra izay mety ratsy rehetra ary indrindra ananana ny fahasalamana araka ny tenin'Andriamanitra hoe aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ny tenin'Andriamanitra. Ka dia miaraba anareo mpikambana rehetra ianareo tompona andraikitra mpitarika natratra zao fa 5 taona ny orenana izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe miarahaba mifaly amin'izay mifaly ka dia miara-paly aminareo izahay fiangonana Trinité Masina Ambaratanjoma amin'izao fatratrarana ny fa 5 taona izao. Ary dia engale herin'Andriamanitra zay efa niasa tao anatinareo mandrisy 5 taona zay dia mbola ho ampitony hatrany ahafahanareo natanteraka ny aditsy andraikitra ny ilaka lehibe zay nampanaoviny tompo atsika mandehany amin'izao tontolo izao ka mitoriny filazantsara. Dia mirary soa raha ny fahasoavan'ny tompony anjaranay dia mivavaka mandrakariva ny amin'ny atotosanareo le aditsy andraikitra araka nambara teo dia tena sarotra dia sarotra mihitsy ny mijoro vavolombelona any anatin'ny toeram-piasana satria amin'izao fotoan-tsarotra diaviny firenentsika izao dia tena mila misy ny fahasahina mijoro amin'ny finoana sy ny maha-kristianina fa raha isika zay efa ny fidin'Andriamanitra no tsy samy mijoro amin'ny fonitsika dia aizana andehanan'ny firenentsika ity. Ka dia mampahery anareo tsy homelatra ny filazantsara araka ny tenin'Andriamanitra hoe anana fitondran-tena mendrika ny filazantsara ny Kristia dia mirary soa rary fahombiazana araka ny tenin'Andriamanitra hoe mahefabe manakariva amin'ny tompo fa tsy ho foana tokoa ny fikelezanareo aina ary zany tenin'Andriamanitra zany dia manambara hoe mila miasa isika ary mila miakina miteraka amin'Andriamanitra. Ny tena maranako azy dia amin'indrana ny teny mpanoratra ny bokin'ny Joshua manao hoe Joshua manao hoe amin'ny Joshua 9:7 hoe Jehovah reo ihany ny fikiro araka izay fanataonareo mandraka androany. Dia mirary fotokoa tenin'Andriamanitra sorokolahy Andriamanitra reka ny amin'ny fahasoavana izay natolo ny tenanay mbola miteny ka tonga somatsara amin'izao toerana izao soanan'Andriamanitra ladina nylezany amin'ireo mpanoton'Andriamanitra eto izay nitezany anay nandritra ny taona maro dia atao Tananarivo vao miasa mandaramo dia tany vitan-dranomasina nandritry ny 7 taona teo ny tenanay zany ary soan'Andriamanitra fa namely velo taty anaty fona reny fampianarana sy fitezana telo reto ka dia tsy navela amin'ny tompo mangina na mipetrapetraka tany ka dia nizara arak'izay fampahirezana sy toromarika nomena teo izay dia soanan'ny tompo fa dia misy ireo malagasy miasa amin'ireny orinasa zao amin'ny France zany zany any Maorisy dia mba misy latra ihany koa ary dia manana fotoana iarahana zay any ifampahirezana ifampitezana araka ny soratra masina. Ka dia soan'Andriamanitra lehibe zany dia manao tena fanohanana am-bavaka ka dia tena hita hoe tsy mora ny asa misy ny tonga misy ny lasa indraindray ny tena kivy kanefa soan'Andriamanitra lehibe eo anatrehan'izany fa mampahery mandrakariva izy ary dia tena tsapa mihitsy zany eo amin'ny fiainana hoe miasa ny tompo. Ka dia menan'Andriamanitra voninahitra ary dia makasitraka antsika rehetra ary dia mirary antsika hitombo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'izao 5 taona.
ka ho fanamariana n'ity adimy amin'ny telopolo taona ity a dia andidy an'ity gâteau ity zahay ohatrany kely any izy ity loha raha dianareo be deaibe nefa kosa na dia mihinana le bokotra tsy ariana dia fabe ka hodidinay izy ity a voalohany indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo raha natanteranay an'izany teny fikasana io a izay voiziny ary mbola voizinay hatrany a mba ahisy fiatraikany ao amin'ny fiainatsika tsara iaby fampianarana fitaizam-panahy dia iainga avy amin'ny teny io daholo a ary zavatra angatahanay aminareo dia mba hitonam-bavaka ny rarina tsy hametra hoe 5 amin'ny telopolo taona farazany dia lasa 100 taona saloma mety lasa ihany fa ngadatsika amin'ny tompo a izay mbola tombonandro omeny atsika ka zao mba irinay a dia mba ny androm-piainatsika rehetra mba ho lany amin'ny fifaliana sy amin'ny fiatanana zany tena mahafifaliana mihitsy tsy ho tanteraka amintsika nefa zany a raha tsy makatony ten'Andriamanitra isika ary azo tanterahana izany tena azo tanterahana mihitsy zany fa ny tompony ampahery antsika zao a iarana efatra menandamandity tia averina io teny io a mianaran'i Jesosy anatanteranay azy a dia rehefa avy eo a dia mba hozarana araka izay kelikely madinitika antsika tsaray avy a ka dia zay tompo ka dia raisinay a malaky toko faharoa andininy mbadimy ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana ny fiadanan'i Kristy izay mihoatra ny fahalalana rehetra ny eo aminareo.